Faly miarabanao indray amin'izao vanim-potoana sarotra izay lalovan'ny firenena, lalovantsika menakavy zao satria mamely mafy ny aretina Covid ary betsaka ny olona izay henontsika na ny akaiky na ny alavitra marary etsy sy eroa, tena sahirana mitady fanafody, mitady oxygène, ny havana maty na akaiky na alavitra dia efa tsy lazaina intsony. Eo anatrehan'izay nefa dia ny zavatra hitako dia mizara roa ny kristianina. Misy ny kristianina izay matahotra mafy fadiran-ovana mihitsy eo anatrehan'ny aretina, fa misy kosa indray ireo izay tsy mivaky loha, mihevitra hoe manana finoana dia mandray tenin'Andriamanitra ary dia tsy taitra amin'izany. Heveriko anefa fa amin'ny vanim-potoana tahaka izao dia tsika kristianina mihitsy no antsoina ho vavolombelona voalohany hitandrina. Itsika mihitsy no vavolombelona voalohany antsoina hanaraka ny fepetra sy ny sakana rehetra ara-pahasalamana izany toy ny hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, toy ny hoe mitondra arovava-orona isaky ny mivoaka ny trano, toy ny hoe manaja trano ny elanelana 2 metatra ary indrindra raha azo atao dia tsy mivoaka ny trano mihitsy, mba hiarovana tsy ny tenanao ihany fa hiarovana ny hafa ihany koa. Dia betsaka moa mandray ny Salamo 120 hoe tsy haninona mihitsy sy ny tena miankina amin'ny rahan'i Jesosy fa Mahery ny rahan'i Jesosy dia azo lazaina hoe tsy mivaky loha eo anatrehan'ireny zavatra ireny. Dia rehefa mijery an'izany dia mahita avy hatrany ny nakana fanahy Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 4:1-5 ka hatramin'ny 7. Matio 4:1-5 ka hatramin'ny 7 manao hoe: dia nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina indray ny devoly ka nampitoetra azy tao an-tampon'ny tempoly, sady niteny taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao mienjera any ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny tanany nitondran'ireo anao fandrao tafotohana amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra koa hoe aza maka fanahy ny Tompo Andriamanitrao. Ny Matio 4 manomboka amin'ny 1 dia fantatsika tsara fa nakana fanahy ny Jesosy Kristy tany anefitra. Dia ny fakapanahy voalohany izay nataon'ny devoly dia nametraka an'i Jesosy Kristy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia ovay ho mofo reto vato reto. Dia teo anatrehan'izay moa fantatsika tsara ny tohiny fa tsy tenin'Andriamanitra no navalin'i Jesosy Kristy hoe fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia arak'izay dia tsy nahavota amin'iny fakapanahy voalohany iny ny devoly, dia rehefa nahita ny devoly fa nampiasa tenin'Andriamanitra, nampiasa soratra masin'i Jesosy Kristy andresena lahatra azy ny amin'ny fakapanahy, dia mba nampiasa andinin-tsoratra masina ihany koa izy. Ary betsaka ny manao an'izany amin'izao fotoana izao izay andinin-tsoratra masina ivelan'ny tontolo manodidina azy hors contexte no ampiasaina, fa nahita hoe mampiasa ny zanak'Andriamanitra dia mampiasa koa na dia tsy mino akory aza an'io tenin'Andriamanitra io, an'io baiboly voasoratra io hoe tenin'Andriamanitra io dia mba mampiasa ihany koa. Dia nampiasa ny Salamo 120, 120 sy 120 ny devoly eto rehefa naniraka an'i Jesosy Kristy hoe mianjerary any ambany any. Inona ny antony? Tsisy antony, fa tahaka ny hoe ahoana démonstration fotsiny hoe satria izy andidiny anjeliny aminao ary eny tanany nitondran'ireo anao fandrao tafotohana amin'ny vato ny tongotrao dia mandehana misaoty any. Fa dia endry be mihitsy moa Jesosy Kristy, tenin'Andriamanitra trano no hamaliny azy Deutéronomie 4:9 hoe aza maka fanahy ny Tompo Andriamanitrao. Inona moa ny atao hoe maka fanahy ny Tompo Andriamanitrao? Maka fanahy ny Tompo Andriamanitrao dia ny manery an'Andriamanitra hanao zavatra
izay tsy ilaina akory fa tahaka no fisehosehoana oeraoera fotsiny ihany. Manery an'Andriamanitra no zavatra. Tsy voatery, tsisy antony mihitsy isaotiny Jesosy Kristy avy eny etapon'ny tempolo hidina ary ambany ary fa dia anery an'Andriamanitra fotsiny hoe satria izy andidiny anjeliny hiaro anao sao tafotoana dia andeha isaoty aho zany dia Andriamanitra no hitaty ahy. Ary betsaka ny kristianina tahaka ny manao an'izany amin'izao fotoana izao hoe tsy maninona andeha foana izay tsy hanao arivavy izay tsy hanaja ny elanelana izay tsy manasa tanana izay fa Andriamanitra miaro anay. Ny maka fanahin'ny tompo Andriamanitra ihany koa dia ny fanerenan'Andriamanitra andika ny lalàna izay efa napetrany. Inona moa ny lalàna izay efa napetrany eto dia ny lalàn'ny zavaboary ny siton'ny tany zany na ny antsointsika hoe loi de pesanteur. Ny lalàna izay Andriamanitra ihany nametraka azy dia hoe rehefa avy eny ambony ianao no milatsaka dia mianjera ary dia horava potika ho tapatapaka ny taolanao avy eny. Dia Andriamanitra ihany no asainao manohitra an'izay lalàna izay fa ianao manao fanahiniana isaoty dia izy avy eo no terenao amin'ny fomba kolaka hiaro anao amin'izany. Izay ilay maka fanahy ny tompo Andriamanitra. Ary dia io Salamo 150 io mihitsy no raisin'ny olona matetika ka tsy vakiany loha eo anatrehan'ny vanim-potoana tahaka izao. Raha itsika tokony vavolombelona anaraka fepetra indray no tsy manao an'izany noho ny fandraisantsika ny soratra masina, tsy mifanaraka amin'ny tontolo manodidina azy, na ary indrindra noho ny fakantsika fanahy an' Jehovah Andriamanitsika. Dia amin'izay tsika mieritreritra hoe ka ny tompo anie miaro manaiky aho fa miaro ny tompo ary tena miaro ny tompo. Fa mila fantatsika fa misy lalàna napetraka Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ary dia io dia hitovizan'ny olombelona rehetra. Toko ao aorianany toko faefatra eo amin'ny toko 5 andininy 5ambefapolo dia zao nambarana hoe mba ho tonga zanaky ny ray nareo izay any an-danitra ianareo fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara ratsy fanasany ny tsara fanahy, mampilasaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Raha ny zavatra misy iainana eto amin'izao tontolo izao zany dia mitovy ny zavatra ampandalovon'Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, amin'ny marina sy ny tsy marina. Samy mahazo masoandro isa-maraina ary rehefa avy ny orana dia samy lenan'ny orana. Rehefa tsy avy ny orana dia samy tsy ampy rano na kristianina na tsy kristianina. Ary rehefa tonga ny aretina dia samy tratra an'izany fa tsy afaka tena manao tsinitsinina ny finoan'ireo zokibe rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo izay marary ary misy ary amin'izy ireny dia maty mihitsy. Ny fiheverantsika fa rehefa manam-pinoantsika dia tsy harary ary tsy ho faty izany. Fa ireny olo ireny dia nanam-pinoana saingy niarany izany rehefa tonga ao aminy aretina dia marary tahaka ny olona rehetra, sepotra tahaka ny olona rehetra ary mety maty tahaka ny olona rehetra fa tsy hoe tsy manam-pinoana akory izy ireny fa izany ampandalovon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Ny ambara izany dia tsy amin'izany no hiarovan'Andriamanitra antsika, tsy amin'izany fotsiny ihany. Ary izay no nambaran'ny Paoly eo amin'ny Korintianina 1 toko 5 andininy 7 hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra tsika. Satria fantaro fa misy tsy mpino, tsy mivavaka ary tsy mino an'Andriamanitra mihitsy fa tsy voan'ny aretina Covid. Misy olona tena maneratsera an'Andriamanitra fa tsy voan'ny aretina Covid. Misy voa fa sitrany. Misy koa ny maty. Ary misy mpino tena kristianina, tena miorina tsara amin'ny finoana kanefa dia tsy voa. Ary misy ny voan'ny aretina fa sitrany. Ary misy ny maty. Mitovy. Ka raha amin'izao fiainana izao ihany no tadiavantsika, anatenantsika ny Kristy hiaro antsika amin'izany dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ny
Zavatra tena raisin'ny olona moa matetika ao anatin'io dia lay sary tany Ezipta zany lay nametrahana raha teo amin'ny tolam-baravarana Egyptianina. Dia andraisan'ny olona hoe tena mahery ny ran'i Jesosy ka maharo anay sy ny fianakavianay tsy ho voan'ny aretina ary navoara dia sitran'izahay. Fa mila azontsika ny tontolo manodidina an'io fa ny raha eto dia karazana fisoloana fotsiny ihany. Satria rehefa tonga ny anjely mpandringana dia andringana ny olombelona rehetra izy. Fa na lay zanak'ondry no ny vononao dia ataonao amin'ny tolam-baravarana, fijoroana vavolombelona ilay raha ny zanak'ondry hiaro anao amin'ilay fandringana. Na rehefa tsy manao an'izay ianao dia lamatoa no maty. Lay fisoloana, lay fanavotana nataon'i Jesosy Kristy zany ny ambaran'ny raha eto fa tsy lay fiarovana amin'ny aretina akory. Tsy izay fotsiny. Ary milaza an'izany ny Levitikosy 7:15-5 hoe ny ainy nofo dia ao amin'ny raha ary nomeko anareo zany atao ambonin'ny alitara mba hanaovana fanavotana. Mba hanaovana fanavotana ho anareo satria ny raha amin'ny aina no manao fanavotana. Ny atao hoe manao fanavotana zany dia lay nividianana antsika. Nividianana olona ray amin'ny fanandevozana. Ny atao hoe manao fanavotana dia fisoloana olona anankiray izay tokony ho faty. Dia ilay aina an'ilay zanak'ondry maty misolo no misolo an'ilay olona izay tokony ho faty. Izay ny atao hoe fanavotana eto. Fa tsy resaka hoe fiarovana amin'ny aretina velively akory. Mba hampazava azy tsara angamba amin'izay resaka fanavotana izay dia ny Hebreo 7:22 milaza azy tsara hoe saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloko. Isika dia tokony ho faty noho ny fahotantsika satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Saingy Jesosy Kristy dia maty nisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ilay herin'ny rà Jesosy Kristy. Ary ny asan'ny rà dia manadio. Tsy misy famelan-keloka hozy izy ny Hebreo raha tsisy raha latsaka. Ny dikan'ilay rà izay nalatsaka Jesosy Kristy na ilay rà izay sary, paoma fotsiny sary tao amin'ny Exodosy 2:12 dia fisoloana ho famelana ny helokon'ny zanak'Israely. Ny rà Jesosy Kristy izay nalatsaka dia ho fisoloana antsika, famelana ny helokontsika mba tsy hiara ny fandringana, fahafatesana mandrakizay vokatry ny fahotana isika ao anatin'izany. Ny Kolosianina 1:1-20 koa dia manamafy an'izay. Kolosianina 1:1-20 hoe sady izy no ampihavanany amin'ny zavatra rehetra ka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana ny nanaova ny fampihavanana. Ny rany teo amin'ny hazo fijaliana ny nanaova ny fampihavanana. Eny izy eo amin'ny fampihavanana na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Izay zany ny asan'ny rany Jesosy Kristy, mampahery an'ilay rany Jesosy Kristy dia mampihavana antsika amin'Andriamanitra io. Ary rehefa tafihavana amin'Andriamanitra isika dia tsy misy mahasaraka antsika amin'izay fitiavan'Andriamanitra antsika izay na ny coronavirus na ny aretina hiheny fa na dia fahafatesana azy. Satria efa vita fihavanana tamin'i Jesosy Kristy tsika. Ka raha velona tsika velona ho an'ny Tompo, maty tsika dia maty ho an'ny Tompo amin'izay fotoana izay. Tsy midika akory izany hoe tokony tsy hivaky loha, fa isika no tokony vavolombelona sy hitandrina voalohany an'izany zavatra izany raha misy ny fiarovana izay tokony atao. Satria ny fiarovana izay ananantsika eo amin'i Jesosy Kristy dia lehibe lavitra noho ny fanasitrana. Satria ny famonjena antsika, fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ary dia izay mihitsy moa no nambaran'i Isaia ao amin'ny Isaia 7:7-9 rehefa miresaka n'ilay mpanompon'i Jehovah izy. Dia izao nambarany amin'ny asan'ny mpanompon'i Jehovah izay endrika Jesosy Kristy moa, sarin'i Jesosy Kristy aty amin'ny testamenta vaovao dia izao ny ambarany. Eny hoy izy, mbola zavatra kely foana raha mpanompoko, anandratra ny firenen'i Jakoba ianao ary ampody ny Israely sisa voary.
ny tontolo manodidina an'io dia hoe ababo any Babilôna ny zanak'Israely dia eo ilay mpanompony Jehova zay nandrasana hoe hanafaka ny zanak'Israely babo apody azy hiverina amin'ny taniny. Dia hoy Ten'Andriamanitra amin'ny Isaia, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko anandratra ny fireneny Jakoba ianao ary apody ny Israely sisa voaro, fa ataoko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba hitondra ny famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Zay ny asan'ilay mpanompon'i Jehovah, zay ny asan'ilay Jesosy Kristy. Tsy ilay amerina ny Israely avy any Babilôna fotsiny, zany azony kirosy hatao. Kirosy zay tsy vahoaka an'Andriamanitra akory fa persiana. Kirosy ny namerina ny zanak'Israely avy any Babilôna. Fa lehibe lavitra noho izany ny asan'i Jesosy Kristy dia ho fanazavana ny jentilisa. Izao ny fahazavana zao tontolo zao ozy izy, hitondra ny famonjeko hatrany amin'ny manomboka eto Jerosalema eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary rehefa famonjena eto dia fiainana mandrakizay manomboka izao. Zay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, zay tsy mino ny zanaka no tsy manana fiainana mandrakizay. Zao dia efa manomboka izany fiainana mandrakizay izany. Zay ilay famonjena tian'Andriamanitra ambara. Ka zavatra kely foana raha milazatsika hoe mahery ny ran'i Jesosy, kanefa dia fanasitrana amin'ny aretina zay tsy maintsy ho faty any. Zay mpanompon'Andriamanitra rehetra nitoko tamin'ny ran'i Jesosy nefa maty daholo raha tsy hiteny afa-tsy ry Billy Graham, ry Calvin, ry Augustin, ry Luther sy ny sisa tsika dia efa maty daholo reny. Raha izay fotsiny natokavan'i Jesosy Kristy dia mahantra indrindra tsika. Kely zany raha izany no asan'i Jesosy Kristy. Fa ny asan'i Jesosy Kristy dia ho fanazavana, hitondra famonjena, fiainana mandrakizay ho antsika. Ary zay ilay tokony hifikirantsika, zay ny asan'ny rahany Jesosy Kristy, zay ilay miaro antsika mandrakizay. Ary zay no tokony hatonga antsika heritreritra zany sy hitandrina raha ny amin'izao fiainana izao tahaka ny ataon'ny kirosy, manantona dokotera, mihinana ny fanafody rehetra sy izay mampatanjaka sy mampahery rehetra, fa fikitra amin'ny ran'i Jesosy Kristy kosa ny amin'ny resaka famonjena. Ary mbola zany ihany no ambarany ao amin'ny Jaonina 1:1-20 indro zanak'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Izay ny asan'i Jesosy Kristy, manala antsika amin'ny fahotana fa tsy manala antsika amin'ny aretina akory. Rehefa afaka amin'ny fahotana na misy aretina ary dia mbola miaraka amin'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra foana tsika ao anatin'izany zavatra izany. Ka lazaintsika fa mahery ny asan'i Jesosy Kristy, kanefa dia zavatra kely foana no ampanaovintsika azy. Fa tsy eritreretintsika ilay famonjena mandrakizay ateraka io ran'i Jesosy Kristy io. Dia raha hiverenantsika amin'izay ny Salamo 120 dia izany mihitsy koa no tiany Salamo 120 ambara. Efa nisy vidéo zay navoaka ny gasy MNB momba ny Salamo 120 sy ny ran'i Jesosy Kristy. Manasa anao hijery an'izany, anaraka an'izany amin'ity pejy ity. Fa tsindrintsika eto izy hoe inona ilay tena famonjen'Andriamanitra tiany ambara ao amin'ny Salamo 120 io. Ny 5:12 ka hatramin'ny 17 dia zao ny ambarany hoe: satria izao no niraiketan'ny fitiavany dia ho vonjeko izy ka ho afa-mandositra. Misy fahavalo be sy loza be nandalo amin'ity mpanao salamo ity izay hitantsika hoe miaro Andriamanitra. Fa ny tena fototra ilay izy dia hoe satria izany niraiketan'ny fitiavany dia ho vonjeko izy ka ho afa-mandositra. Ary tsy vitany vonjeko fotsiny mba tsy ararina ho sitrana, fa hanandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hatrany an-danitra mihitsy zany no ny fahalalana ny anara, fiombonana, ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay dika ilay mahalala, firaisana, fitiavana, fahafantarana an'io Andriamanitra io. Hiantso ahy izy dia hamaly azy ary ho aminy aho raha ory izy. Zany hoe mety ory ny mpanompon'Andriamanitra. Fa rehefa mivavaka tsika manantona miantso an'Andriamanitra dia mamaly izy ary miaraka amintsika, momba antsika eo izy, tsy misaraka amintsika mihitsy izy.
eny fanade maty atsika dia eo aminy raha ory izy anafaka sy ame voninahitra azy ary fanafan'Andriamanitra dia tsy vitany hoe tsy marary na tsy vitany hoe sitrana fotsiny fa ny fanafan'Andriamanitra dia ny fiarahana amin'Andriamanitra mandrakizay. Zay le fiainana mandrakizay. Ary manomboka zao zany araka ny resantsika teo, hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ny hovokisako fahaela velona dia mbola testamenta taloha tsika, tsy mbola miresaka fiainana mandrakizay izy fa miresaka fahaela velona. Fa rehefa entintsika adikatsika aty amin'ny testamenta vaovao dia miresaka fiainana mandrakizay mihitsy, fiainana tsy mety tapitra, fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia asehoko azy ny famonjeko izy. Tsy ny mpanao salamo ihany ny tena izany fa rehefa tsy mety ny atao, manahirana ny rehetrarehetra. Ary ny anton'izao dia iombona koa fahoriana amin'ireo izay manana marary, ho an'ireo izay namony havana, ho an'ireo izay mpino manana marary na namony havana, dia fombonako alahelo an'izy ireo. Ary te-hampitodika amintsika hoe andao mahery ny ran'i Jesosy fa mamonjy antsika mandrakizay zany, fa tsy mamonjy antsika amin'izao fotsiny ihany. Rehefa tena tsy mety ny natao tamin'iny Abakoka 3:7-10 ka hatramin'ny 7:10 haitsika tsara, dia izay nambara, na dia tsy mamontsy azy any aviavy, na tsy misy voany voaloboka, na dia mandisy fanantenana azy any oliva, na tsy mamokatra hoanina ny sary, na dia vonoina azy ny ondry eo ambala, ary tsy misy ondry eo ampahany. Izaho kosa dia mbola iravoravo amin'ny tompo ihany. Fa maninona mbola miravoravo amin'ny tompo ihany ty mpanao salamo ty, nefa efa tsy mety daholo ny atao rehetrarehetra, tsisy mahomby izay atao rehetrarehetra. Dia satria ny toy no lazan'izany hoe ioby amin'Andriamanitra ny famonjena. Ilay Andriamanitra ny famonjena, ilay famonjen'Andriamanitra, famonjena mandrakizay an'Andriamanitra, izay ny jereny sy banjininy, dia faly sy mioby hatrany izy na dia eo ara ny olana isan-karazany izay lalovany. Ny tompo Andriamanitra ny tanjako, manao ny tongotry toy ny an'ny deravavy izy ary mampandeha any amin'ny avonako. Dia ity mitovy amin'ilay teo hanandratra any amin'ny avo, mampandeha any amin'ny avonako. Dika zany dia zao hoe ao anatin'ny olana sy zavatra manahirana anao io, raha ao anatin'izany ianao zao dia tsaroa fa Andriamanitra, ilay tompo Andriamanitra mamehery anao ary manandratra anao, manome voninahitra anao, hitondra anao any amin'ny avoana, any amin'ny avo, eny hatrany an-danitra zany, any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka izay ny zavatra tiako ampaherezana antsika ao anatin'io. Matsiaro manokana ny rahalahy Andriana Ramamonjy izay nanao an'ity, namadika an'ity hira izay maty, izay olona hitantsika tsara fa nanompo ny tompo ary nanana finoana kanefa dia mbola tratran'izany ihany. Fa ny famonjen'Andriamanitra azy kosa dia tsy miova, tsy miala na eo ary izany. Ampiherezako ny fianakaviana, ny namana sy ny tapaka akaiky azy rehetrarehetra, mpiara-manompo rehetra izao toriteny foy izao. Androany tsika dia nijery fotsiny alohan'ireo kristiana izay tsy mivaky loha fa mandray adin-tsoratra masina, Salamo 1:20 sy hoe mahery ny ran'i Jesosy, izay tsy mifanaraka amin'ny tian'Andriamanitra ambara azy dia miantehatra fotsiny amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Fa mba hitodika hijery an'ilay famonjen'i Jesosy Kristy, ary rehefa nivonjen'i Jesosy Kristy tsika ka tsy mbola nalainy niakatra nakany an-danitra, dia natsoiny ho vavolombelona eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ho vavolombelona amin'ny fanarahana fepetra, ho vavolombelona amin'ny fitandremana, ary vavolombelona amin'ny fatokiana azy, fiankinana aminy, satria miaro zavatra kely foana raha ohatra ka miaro amin'ny aretina fotsiny ran'i Jesosy, fa miaro antsika amin'ny fahaverezana mandrakizay ny asany rahany Jesosy Kristy. Dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany an'izay, raha ohatra ka hitanao hoe nahasoa anao, mitondra zavatra ho anao izay toriteny izay ka mba te hiaona aminay, te resaka aminay, te hanohana anay ianareo ampandrosoana an'izao asan'Andriamanitra izao dia aza misalasala amin'ny mifandray aminay. Raha ohatra ka amin'ny Facebook ianao dia aza dinona ny manao j'aime ny pejy gasy mahay mamaky baiboly.
Ary raha ohatra ka amin'ny YouTube kosa ianao dia asio j'aime dia avy eo s'abonner mba hahafahanao mahazo ny vidéo rehetra zay avoakan'ny gasy mahay mamaky baiboly raha ibokontsika dia ho maromaro izy atoato indray. Raha te hifampiresaka aminay ianao na te hanoana izao asa zao ianao dia afaka mandefa MP amin'ny pejy gasy mahay mamaky baiboly na ihany koa mandefa SMS na miantso avy hatrany mihitsy ny 034 07 867 26 fa vonona hamaly anao sy hifampiresaka aminao izahay momba ny zavatra rehetra zay mampangetaita anao. 034 07 867 26 dia mirary soa anao ary mirary anao ho arova ny rahan'i Jesosy Kristy atoky sy hino hatrany an'izay rahan'i Jesosy Kristy izay. Amen.